Jesosy fa lehilahy sy vehivavy mahery ao amin'ny tompo daholo tahaka ny voromahery. Alleloia. Mety ezaka iteny Satana eo amin'ny fiainanao hoe le tsisy hery ty na le ohatran'ny hoe kivy lavo ty, fa androany ny tompo miteny anao hoe voromahery ianao. Alleloia. Amen. Saotra an'Andriamanitra tsika manana an'izao opportunité zao indray mivohy hery atonga nasenao hitoetra anatin'izay étendité d'aigle izay foana. Sarovo tsara fa ny aigle tsy mba mijanona tany izany. Marina sa tsy marina? Matoa izay ny aigle midina tany dia hinakanina izy izay. Fa tsy mitoetra ambany izany izy fa niany eny amin'ny avo eny. Ka zasenao koa aza velan'ny Satana ampidinina eny amin'ny standinina izay efa nametrahan'Andriamanitra anao ny Kristy Jesosy. Standinina misy ny zanak'Andriamanitra dia eny amin'ny avo indrindra. Alleloia. Ka aza manaika ampidiny Satana ny amin'ny fahotanana, ny amin'ny fahakivinana, amin'ny zavatra azonareo zany le izy. Fa ianao natsoan'Andriamanitra ianao hisidina eny amin'ny avo. Amen. Ny problème reny sakafo ny aigle reny. Amen. Polena manana elatra ary tsy manidina. Be da be ny olona mieritreritra izy manana ny elatra fa tsy mandeha lavitra. Dia aza manaiky koa poulet de chair. Inona ny poulet de chair? Mody vokizan'ny Satana fitahiana sandoka eo fa inona ny endrasany ao parany eo? Hohaniny manta ianao. Amen. Fa ny aigle amin'ny chassé. Alleloia. Ianao manko misy fotoana mivavaka amin'ny Jesosy, Jesosy taion'le manabe tarety fotsiny non. Ianao zay nataon'Andriamanitra mahery chassé ianao zay. Ka ianao tsy proie fa chasseur. Amen. Dia ny ankonantsika ankonana chasseur. Amen. Chassé diable ianao fa tsy ianao indray chassé ny diable. Amen. Averina kely vetivety tamin'ilay témoignage ny taty mialy teo teneny ao akaikinao hoe Toriteny mahery vaika indrindra hoe dia ny témoignage. Amen. Vita be ny olona miteny hoe za zany tahitory be mba ahafahako mikasika olona be da be. Diso izay zavatra izay. Témoignage-nao no mahakasika ny olona be da be. Ny antom-pisian'ny Toriteny dia tonga anao tafajoro amin'ny Kristy tsara, ahafahanao manana izay témoignage puissant izay. Amen. Dia za tena mampirisika antsika mijoro ao anatin'izay hoe ianao olom-baovao amin'ny Kristy izay. Dia marina mihitsy izany hoe misy fotoantsika tsy maintsy misy fotoana manam-potoana izay nitarihan'ny fanemasantsika tamin'ny Écoles de Prière, misy fotoana Andriamanitra miteny antsika arrête-toi. Afahana asenao en fait ny temps de prière antsika en fait dia remise en question. Satria ny zasenao mora milatsaka no anatin'ny ara-nofo, mora milatsaka ny amin'ny zavatra charnel rehefa tsy remise en question fianam-panahintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Izay moa tonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tandremo ozy izy mivadika tiédeur. Tian'Andriamanitra tenena zany io fitiavan'Andriamanitra izay azontsika tamin'ny fanoloran-teny io afaka corrompu vetivety io rehefa tsy mivohy tsika ao anatin'ilay source. Dia ny zavatra voalohany mampatonga ny problème ny kristiana be da be tsy maripototra ny fiarahana amin'Andriamanitra satria tsy fantany fitiavan'Andriamanitra anazy. Ianao raha tsy mahatsapa hoe tian'Andriamanitra tsy afaka ahitian'Andriamanitra. Satria na Romains 5:5 miteny fanan'Andriamanitra ozy izy no mampikorina ny fitiavany atao anatintsika. Hitanareo reny olona tsy mahay mity reny tsy mahatsapa teny izy misy mity azy. Ny amin'ny blessé, ny olona agressif reny tsy mahafantatra izy tian'Andriamanitra. Dia mifanafodiny ny olona manana âme blessé fitiavana. Ny fitiavana tsy hoe ampisehoana amin'ny sentiment, fa ny fitiavana mamerina ataonao zany hamerenana ny olona amin'ilay hoe identité any ao amin'Andriamanitra. Dia io fitiavana io misy dimension io fitiavan'Andriamanitra io izay mila hitombotsika isan'andro. Ny base nafantaranao voalohany tian'Andriamanitra ianao dia ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ozy izy ny ray hoe izao izy nitiavaka an'izao tontolo izao nomeko ny zanako ilay tokana mba hahatonga izay mino azy ho voavonjy. Azonareo ilay izy. Jesosy zany efa nity antsika na dia mpanota ary itsika. Rehefa tsapanao izay zavatra hoe aika za tian'Andriamanitra na dia tao anatin'ny fahotana ary izay zavatra izay mampirisika anao androso, mandroso ao amin'Andriamanitra.
dia avy anao rehefa mihina hoaninao zany ilay fitiavan'Andriamanitra, mila anao se ressourcer ao anatin'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Dia rehefa se nourrir an'izay amour de Dieu izay ianao dia tsapanao hoe raha tia anahy Andriamanitra, inona ary natahorako eo amin'ny fiainako. Izay moa tonga ny Paoly lasa navita ny teny raha ny zanany ilay tokana ary nomeny anahako. Inona no tsy omen'Andriamanitra miaraka amin'izany? Tiany Paoly tenena zany hoe misy ny kristiana mino fitiavan'Andriamanitra namonjy anazy tsy ho very any amin'ny elo, fa misy kristiana tsy mino hoe raha ohatra ka tsy very any amin'ny elo ianao dia ahoana ianao ve dia ataon'Andriamanitra very eto tany? Misy ny olona ohatra hoe mino hoe tsy very any amin'ny elo izy satria ny tian'Andriamanitra izy, fa misy tsy mahatsapa teny tian'Andriamanitra kosa donc tsy ho very izy eto tany. Azonareo ilay izy. Donc ianao zany raha mitombo foana anatin'ny dimension fitiavan'Andriamanitra io na ny inquiétude ary tonga dia foana. Za moa tonga antsika tsy maintsy se nourrir, ny tena marina rehefa miditra anatin'ny prière ianao dia se nourrir ny amour de Dieu. Mba tonga anao tsy ho langain'ny Satana hoe Dieu t'a abandonné, trompé amin'ny sentiment anao. Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime plus, il n'écoute pas tes prières, io problèmenao tsy résolu, vadinao tsy iova, zanakao tsy iova. Dia rehefa se nourrir amin'ny mensonge ny diable ianao dia inona ny tanjony? Lasa nohatra an'Andriamanitra ianao. Dia iny amin'izay ianao ilay mi-accuser an'Andriamanitra. Nefa c'est le même Dieu qui t'a sauvé à la croix. Et c'est ce même Dieu aussi qui s'occupe de toi sur terre. Et c'est ce même Dieu qui s'occupe avec amour de ta famille. Amen. Nourris-toi de cet amour divin tous les jours. Ça vous a été ces témoignages d'Atimiaz, ça allons nanambadiko kosa efa nana rencontre avec Jésus. Tena fatako hoe vonjen'Andriamanitra, fatako hoe ny zavatra niova tato anaty fa mbola tsy nitombo ato anatin'ny dimension ny amoron'Andriamanitra. Za anisan'ny olona nana problème zay hoe mana difficulté mandray amour satria na mieritreritra ny tena hoe tsy mérité amour satria na amiko tao anaty dia hoe efa nanota be loatra ary ka normal raha tsy tian'Andriamanitra. Dia na ny olona manodidina ary dia eritreretrika hoe normal raha tsy tiany tia satria na le défaut foana no tondron'ny Satana molotra. Dia natao anaty fanambadiako ary dia zao foana tenen'ny Satana anahako hoe ianao tena tsy mérité ny vady io fa ianao raha tsy toetra be io ve? Ohatry zavatra ohatry izany. Fa rehefa nahita ny vadiko hoe izy zao tsy nafantatra amin'ny mamany dia maty teo am-piterana anazy ny mamany. Dia za rehefa mijery azy dia zao tia ohatran'ny tsy mba misy manque amour maternel zany. Za rehefa mijery anazy dia manana équilibre émotionnel be mihitsy izy zany. Dia nefa oza rehefa midandinika amin'ny fiainany hoe raha hoe amin'ny maha-olana zany dia la vie ne lui a pas fait de cadeau non plus à celui-là. Tsika manko misy taona mieritreritra be zany tena victime eto tany eto. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, les tétards. Satana fotsika, ils se tournaient vers moi. Des nuls se tourner vers eux-mêmes, ce sont les gens les plus malheureux. Mais quand tu t'ouvres et tu essaies de regarder les autres, tu regardes le parcours des autres, tu te dis que Seigneur, tena za misy grâce be da be tsy tsapan'ny tenako fa mila mba misaina ny hafa fa tsy tia tenako be ty foana ny sainako eto. Fa ianao rehefa manomboka ny sainanao loatra ny tenanao io tsy lavitra anao zay ny se sentir malheureux ianao zay. Dia za mantsana izy ty zany tsy nanana mama. Izy koa nefa ny fiainany tsy nanan-karena. Za nanana mama, za tsy manque nini, za kosa aloha tsy manque sain ray fotsiny nanako tao mbola kely. Dia ianao ilay tonga saina amin'izay hoe inona ary zany tompo. Zay ilay teneniko anareo témoignage nareo ny tena miteny, surtout au tokantrano. C'est pas la peine de prêcher à ton mari, à tes enfants, à la maison. La prédication, c'est ici qu'on en a besoin. C'est pour toi et moi la prédication, afin que tu sois un témoin vivant de Christ au milieu de ta famille, au milieu de ton entourage. Amen. Car pour convaincre les autres, il faut que l'amour de Dieu, tu dois être convaincu dans l'amour de Dieu d'abord. Ne recherche pas l'amour vers les gens. Amen. Raha ohatra ianao ka mana problème resaka tao amin'ny âme, blessé na voadona, moi je te conseille, va courir vers ton père. Seul l'amour de Dieu va te restaurer. Satria na mitanjony Satana ao anatin'izay raha ohatra ianao ka tsy mety sitrana mihitsy dia ho ampiasaina ianao ho blessé any hafa koa. Au lieu de mitondra consolation ho an'ny hafa zany mitondra consolation de Dieu dia iny lasa iny ianao instrument du diable ianao ampandratra ny hafa koa. Ka raha ohatra ka misy olona eto mahatsapa an'izay tena mbola tsy guéri de l'âme,
Ne laisse pas passer une journée encore de plus sans que tu ne sois pas convaincu que l'amour de Dieu t'a restauré. Ne recherche pas cette consolation, cette restauration en les gens. Va en Dieu, celui qui t'a donné sa vie pour toi. Quand tu vas comprendre cet amour, tu sauras être une source d'amour pour les autres. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous a attirés. Mais tu es invité, c'est l'amour de Dieu qui a utilisé cette personne pour t'attirer dans sa présence d'amour. Parce que la parole de Dieu dit quand fomba fiasany fanahy masina dia iny attireny isika amin'ny fitiavana. Alléluia. Dia io fitiavana io mila manjaka ao anatiko, sy ao anatinao voalohany indrindra. Raha tsy manjaka ato anatinao izy tsy haintsika mampanjanaka an'izay fitiavana izay ao tokantrano. Ary rehefa manjaka ao anatintsika izay fitiavana an'Andriamanitra izay, samy tenanao fa tokantranontsika dia anisany mamy indrindra. Io ny base ilayntsika voalohany, fitiavana. Rehefa ao fitiavana mahay mifandefitra. Rehefa ao fitiavana mahay mifamela heloka. Rehefa ao fitiavana mahay mifampiresaka. Rehefa ao fitiavana mahay mifampitsotra. Rehefa tsy ao fitiavana kizitina. Rehefa tsy ao fitiavana s'accuser. Rehefa tsy ao fitiavana samy mandeha samy tady. Rehefa tsy ao fitiavana dia inona ataony satana mikorotana daholo ny fiainantsika ao tokantrano ao. Fa izao io fitiavan'Andriamanitra io. Ataovy tedavy isan'andro fitiavan'Andriamanitra ho anao io. Hany ka nanatin'ny problème ianao dia afaka miteny rehefa tsapanao hoe tena zanany ary nomeny anahako. Jesosy nomeny anahy. Jesosy nalotra ny ainy ho anahy. Tompo mety tsy voatery tsapako na azoko ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainako fa tianao za. Dia matoky anao hoe raha ianao mitia ozy izy Andriamanitra nareo zay ray zay ratsy azy mahay mitia ny zanakareo. Eritrereto ange zany tsika izay efa ray aman-dreny mafita amin'ny tena hoe je serai capable de tout pour mes enfants. Nefa za ozy Andriamanitra ray aman-dreny ratsy. Dia eritrereto hoe Andriamanitra ve dia tsy tianao, Andriamanitra ve dia tsy karakaranao. Za zao en tant que ray aman-dreny dia za dia avelako malabie, tsy sakafo, fa mahatonga anasy anao. Raha ohatra ianao ka efa ray aman-dreny, inona mampitonga anao mitotototo ny fomaraina mivoaka n'io trano io? Voalohany indrindra. Za zao tamin'izaho vao nanambady niaraka tamin'ny pasteur tsy tao anatin'ny pensée mihitsy izay mipetraka tanaty studio zay niaraka amin'ny pasteur Ronja tao à Paris. Za tena nanana mentalité de parisienne mihitsy taloha satria za vao étudiant dia tao à Paris 12e. Firy taona izay pasteur Ronja tao? Plus de 5 ans. Tena tiako mihitsy tamin'izaho étudiante les vies de parisienne. Dia za tsy nanana eritreritry izany izy hitady trano na mila trano raha tsy be vokany Estera. Dia ozy izy Andriamanitra hitanao. Zay ozy izy. Ianao rehefa misaina ny tenanao izy dia na ny fiainanao ary bloqué. Fa ampianariko ianao izy hiaina tsy ho an'ny tenanao fa hiaina ho anako avy amin'ny fahaizanao manolotra ny ainao ho an'ny hafa. Dia ozy izy Andriamanitra hoe ny olona hoy izy rehefa mampiasa ny fiainany ho an'ny hafa, izay ny olona tahiako. Fa ianao izy tamin'ny voalohany le tenanao be io any. Za tsy na zaza nianta taloha, za tena Sara vao misy dia neny za fa nijoroko vavombenareo 9 ans vao afaka nono. Sara zany mbola tsisy dikany zany taty. Fa za be dia Sara za zao mihitsy 9 ans. Hany ka zao pasteur dia efa hoentin'ny formation tsara Jérémia efa hitra 12 mois dia izy mianaka mitolona miala hoe Sèvres tsy minono tsona miala. Za 9 ans. Eritreretinareo zany zany hoe za tena nianta be tamin'ny mamanay vao misy zavatra kely dia sa dia zao dada dia omena. Fa vao tonga taty amin'izay nambady amin'ny pasteur ohatrany hoe nataon'Andriamanitra zavatra ny ekinaka rehetra ny esorin'Andriamanitra daholo. Ahafahako mahay miankina amin'ny fitiavana. Ahafahan'Andriamanitra mamoaka anahy amin'ilay antom-pisiko. Za sy ianao mana antom-pisina lehibe ao amin'Andriamanitra. Ka zay nampianarin'ny tompo anahy, ampianariko ianao ampiasa ny fiainanao ho an'ny hafa. Fa ozy izy Paul hoe il y a plus de joie ozy izy à donner qu'à recevoir. Raha mbola tsy tsapanao zany hoe fifalianao manompo ny hafa zany, mbola tsy tafatoetra anatinao zay fitiavana an'Andriamanitra. Raha mbola tsy ao anatinao zay le mazaka ny hafa,
iny le mazaka ny hafa ny toetra ny rehetra. Ozy izy Jesosy hoe nafantarina ozy izy fa mitoetra anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia mahay mitia ny hafa. Ahoana nefa mipirofo fa hoe mahay mitia ny hafa ianao, mahay mazaka ny toetra ny rehetra ianao. Io tsy vita ny iraina fotsiny eto na fitoriana teny hoe oui j'ai l'amour de Dieu, oui le fitiavan'Andriamanitra dia le mameno fa zao. Ianao ihany mandiny tena ny endroit secret-nao, ohatra ny ahoana fahazakanao ny rehetra, ny toetra ny rehetra. Zay na tonga n'Andriamanitra tsy namelana indray mandeha iray akory ary ka hoe toleren'Andriamanitra rehefa nanomboka ny taraina momba Mose sy ny zanak'Israely, satria na lehilahy anankiray ny zaka ny toetra ny peuple d'Israël ray manontolo Mosesy. Monomonina tout un peuple. Dia ozy izy Andriamanitra ninona fautif mpanomboka io tsy tolereko nareo tendratsana io. Nareo ozy izy be da be ny taraina tsy mazaka olona ray fa io olona anankiray ozy izy mazaka nareo menakavy. Ka zao nafantarana fa miaina ny fitiavan'Andriamanitra dia ohatrana ahoana ny relation anananao amin'ny hafa. Zay ny réponse ahafantarana fa tu marches dans l'amour ou pas. Comment tu supportes les gens? Comment tu pardonnes les autres? Azonareo le izy. Dia ato caractère isan-karazany eto. Iny efa nampaniarana fanahy masina antsika. Ne pense pas que tous les gens à l'église sont parfaits. Péché tsy tolérena. Péché ohatrany hoe fijangajangana sy ohatr'izany. Fa ny caractère mila zakainao. Za tsy miteny anareo zakao ny fijangajangana, zakao ny fitiavana an'izao tontolo izao, zakao ny halatra. Tsy zay le tenenin'Andriamanitra teny hoe supporter tout, fa supporte le caractère de ton voisin. Amen. Ka lohana anao miteny za tena tian'Andriamanitra, tsarovy tsara hoe ohatrany ahoana fahazakanao. Misy ny olona mitsoaka olona tsy zaka. Misy zay no voany ihany. Ozy izy ihany. Isoro ny fiainako mihitsy penina e. Fa ny tena marina penina nataon'Andriamanitra atonga ny ihany ho tafavoaka. Any am-piasana misy olona manirikiry mihitsy. Dia ianao tahiova asa satria manirikiry le olona izy ny tompo izany tondra natao amin'ny am-piasana anefenanao. Misy taontsika mora be amintsika mi-accuser ny gentlisy. Zay tsy avy amin'ny fanahy masina. Nampiasaina dia ratsaina mihitsy io. Non, ianao ny amboarin'Andriamanitra. Aza maika tonga dia mis-accuser rehefa misy azy, c'est sa faute. Izy mihitsy nampiasainy devoly. Non. Jesosy rehefa nandeha nitenenina ratsy nefa ny Jesosy nga nisy injustice teo amin'ny fiainana na nisy fahadisoana. Nefa ny Jesosy tenenana ratsy no pain'ny fariseo. Satria nanahoana? Eo nafantarina fa nana fitiavany Jesosy. Teo amin'ny azy fijaliana. Proof faratapony dia iny mavita mamela heloka ny fahavalonao ianao. Amen. Zay katsao zay dimension fitiavana zay. Ary zay zavatra zay mila tehirizitsika tao aoriana fanasa-tongotra. Za mampatonga antsika rehefa mahatonga mazevatra zay ny atmosfera, iny tsy mandeha anatin'ny amorontsika zay. Fa iny lasa le caractère insupportable ny ray foana ny lasa hitanao. Tsy ao anatin'ny amour zay tsika. Ary mahatonga ny amorontsika tadoritra, tsy ampy communion amin'ny Dieu de l'amour. Za mahatonga antsika misy ny école de prière. Satria na le source tsy atao anatiko za olona, tsy anatin'ny amanao, fa ny fanan'Andriamanitra. Ka io mila renouveler isan'andro, voheriny, fitiavana. Afahanao avy eo midonner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Azonareo le izy. Ka mahatonga antsika misy fotoana rehefa tady mazevatra lasa manompo apahazarana. Satria na hoe noho ny statut anao anany tompengonana natongavanao eto, za efa chorale, za efa technicien dia zay fotsiny mampiazana anao tonga eto. Sa tena tian'Andriamanitra anao dia taihany izay fitiavana izay ao amin'ny église. Ka ato tsisy olona parfait ato. Na pasteur tsy parfait. Io koa ma voa peuple de Dieu. Mieritreritra fa suroma mihitsy ireny pasteur eto. Zara tsy fantatra ireo nitoetra mbola tefen'ny tompo anazy. Tany hoe vadika io. Kosa aloha tsy anamary tena mpitory tena ty tena zany ho favy. Non. Efa veriko anareo foana matoa zay mazao ty micro ty tsy hoe zany parfaite indrindra. C'est par grâce. C'est Dieu qui établit. Ary za koa tsy narangatenako. Ka ianao rehefa mijery mpanompon'Andriamanitra dia za mieritreritra be mihitsy hoe parfait io. Dia rehefa mahita anao le côté olona tonga anao dia voadona dia voafinga ny Satana. Dia iny amin'izay anao tady teniteny foana. Non, tandrema tsara. Walk in love tsika zao. Amen. Fampizaka. Na tsy cellule fampizaka tsara nareo. Nareo renge reto misy mbola tsanga Jesosy pasteur be da be aminareo. Za mihitsy mitsoaka fa tsy rarahako zany. Za koa mitsoaka fa za mitsoaka an'izany. Ka ny dimension fitiavana tsy maintsy hitombo. Ao tokantrano aloha ampianarin'ny tompo ianao fampizaka.
dia avy eo ampianarin'ny tompo ianao mizaka ny membre ny cellule, ampianarin'ny tompo ianao mifampizaka tao amin'ny assemblée miaraka. Rehefa mahay mifampizaka, le supporter tsy hoe zavatra zao no tena mifanahy masina, le supporter tsy hoe zavatra mangidy fa terena fotsiny, mbola tsy amoro ianao zay. Fa hoe je porte mon frère, ma sœur, je veux l'aider, zay ndika hoe je porte. Dia hoentiko izy jusqu'anazy koa mahery dia miara mifampitatana zay avy eo. Zay ny dika le supporter. Fa tsy tompo supporteko mihitsy izy tanao zany nefa le ataona ataoto mazefatra. Non, mbola tsy walking love ianao zay. Dana indray miditra amin'ny endroit secret dia tena ataovy mazava. Amen. Jesosy eo tena ataovy mikriny io fitiavanao io. Fa io fitiavan'Andriamanitra io mampitahiry antsika koa eo amin'ny lalana. Ianao rehefa mivoky ny fitiavan'Andriamanitra, ianao tsy mahatsapa an'izany hoe terena akatoan'Andriamanitra. Ny religion manery anao akatoan'Andriamanitra. Fa ny fitiavana tsy manery, fa le fitiavana izy Jesosy manery atsika, lasa hitady azy ahafahantsika amin'ny se soumettre aminy. Zay ny walking love zay, ary tsy religion zany. Ny religion zao dia mampirisika anao hoe alohanao tonga eto dia ambamboary daholo ambamboary. Fa zao ao amin'ny Jesosy tu viens comme tu es ici, mais quand tu vas sortir d'ici tu ne seras pas la même personne. Parce que l'amour de Dieu va te transformer et te restaurer dans sa présence. Jesosy zao efa nampanantenantsika hoe na misy roa na telo izy mivory amin'ny anaraka dia eto teneno akaikinao hoe eto Jesosy. Dia teneno izy hoe hikasika anao izy. Amen. Daholo antsika hivavaka. Anomana ny fomam-panahintsika efa nitarika antsika ny groupe de louange sy ny mpanompon'Andriamanitra teo fa ndao antsika mbola ampitoetra tsara ny fifatohantsika ao anatin'ny fananana anatin'ny présence an'Andriamanitra ahatonga anasy ianao réceptive tsara amin'ny teny mba tonga ny Satana tsy afaka mangalatra ny teny androany. Iaraka hivavaka tsika. Rainay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao indray zay ray eo ny amin'ny sekoly ny tokantrano androany. Fa ny masino mangataka aminao raiso ny rainina rehetra androany. Tompo ny teny rehetra izay ho zaraina androany dia oka tena avy aminao. Tompo azavela izy zavatra ivoana ny sitraponao androany. Fa ny masino ampio izay ampanaika ny tontolo ny tenanay iray manontolo eo ambany fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny masino oka ny fanahy maloto tsy anankera ao anatin'ny fonay sy ny fisainanay androany ka hitarika anay anohatra ny teninao ka manakana anay tsahay andray ny famarinan'ny teninao androany. Tefeso amboary indray izay tsirairay avy Tompo fa amin'ny alalan'ny teninao androany mba ahafahanao manatsara hatrany foana ny fiainatokatrannay. Ahatonga anay izay hoe vavolombelona mahery vaika anehoan'ny voninahitry ny anaranao eny tokantranonay sy eny amin'izao tontolo izao mba tena amiratra izay Jesosy, hitondra izany fahazavanao zay Jesosy ahafahanay manavitra ireo olona izay manodidinay izay mety mbola anatin'ny fahamahizinana. Tompo, tahiony ny olona tsirairay avy androany avy amin'ny alalan'ny teninao ary oka izay tsirairay avy atsapan'izany famarinany fanatrehanao sy ny fanotronanao zany ao anatin'ny fiadanana, ao anatin'ny fitsaharana, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Teneno akaikinao hoe ao tsara ve ianao. Amen. Hitahany tokantrantsika tsirairay avy indray Andriamanitra androany. Alléluia. Ao amin'ny restsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Colossiens chapitre 3 verset 20. Colossiens chapitre 3 verset 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Androantsika dia eto mifanahy masina hijery akaiky ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Sarobidy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary zao tsarovy tsara fa ianao raha tsy Adama akory, taorian'ny Adama tsy isy Adama hafa ntsony ka hoe na tonga teto tany ka tsy nandalo tao anaty kibon-dreny zany.
tsy miexiste tsony zany science fiction zany mety misy fatao ariana ny adama misy foatra daholo ny adama seza rerany tsisy foatra zasanao raha ohatra ka jereo ny kibinao ka raha manana foatra zasanao zanaka foana ny adama sy Eva misy foatra zasanao donc zasanao zanaka amen sotra vady donc tsisy foatra izy ka tsisy cordon ombilical izy retonton tsisy cordon ombilical adama sy Eva ka tsisy an'izay zavatra io tsy namproof fa voaka tao anaty kibo mamatsitsika io foatra io ka ny olombelona mieritreritra ny tenany be mihitsy fa afaka no création olona anaty éprouvette tsy possible zany tsy hisy mihitsy zany satria na Dieu rery ny créateur de la vie amen ka amen ka raha ohatra zasy ianao manana foatra dia teneno ny akaiky na dia efa fotsy volo be ary ianao dia teneno ny akaikinao hoe zanaka ianao amen zanaka dada sy mamy ianao sady zanak'Andriamanitra dia tia misy didin'Andriamanitra any amin'ny même anatin'ny 10 commandement ty tenin'Andriamanitra ty ny amin'ny hoe militsika zanaka makatoa ny ray aman-dreny fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zany ozy ny akasitrahan'Andriamanitra misy taontsika io didy io tena ambanitsika fa ho teneniko aminao fa rehefa aorianan'ity sekoly ty anao tsy ho ambaninao tsony io didin'Andriamanitra misy zavatra mihafina be ao ambadiky nyzany hoe fahaizana makatoa ny ray aman-dreny zany aizany zanakitsika rehetra mipetraka tsara daholo io les zanaka tenenina tsy hoe tonga ny trano ianao dia hitena zanaka t'as entendu pasteur aujourd'hui t'as entendu ce qu'elle a prêché fa zasa ianao rehetra le sy ny lehibe indrindra sy ny kely indrindra samy zanaka na biolojika tsika manana ray aman-dreny na spirituel tsika manana ray aman-dreny amen dia io didin'Andriamanitra io tsy hoe ny teneny Jésus ny petits enfants ihany mila miobéir ny ray aman-dreny fa enfant izy ny tenin'Andriamanitra tsika raha te hasitraka amin'Andriamanitra mila katoa avintsika io tenin'Andriamanitra io amen dia mila tsika manaiky an'izay tenin'Andriamanitra zay hoe fakatoavana ny ray aman-dreny izay napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay mila fantatritsika hoe rehefa miditra tsika ao anatin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra dia voatahiry eo amintsika izay tianao no voatahiry anatin'ny alliance an'Andriamanitra mandehana anatin'ny obéissance anazy kristiana anankiray rehefa midésobéir dia miala anatin'ny alliance zay ilay tenen'Andriamanitra anazy ça aussi je ne t'ai jamais abandonné fa mahatonga anao misy taona mahatsapa teny tu te sens il y a les sentiments de ne pas être aimé les sentiments de peur les sentiments de doute c'est toi qui t'es éloigné de moi ozy izy efa njoroko vavombenareo nisy taona tamin'ny estera voniditra ny andra 3 ans dia be folona be zany le eo amin'ilay manatra ny ankizy eo amin'ilay cours de récréation dia be olona be dia elle a lâché maman dia zavatra tonga dia olona nahita azy avy eo dia zavatra hitako tany paoziny tonga dia mitomany izy dia matahotra inona na tonga izay tahotra zay satria nisy tsy teo amin'ny présenceako fa vao nahita anahy izy tonga dia rassuré dia hitanareo zay rehefa manomboka matsapa teny j'ai peur je me sens comme pas aimé zany ohatra misy vide tu t'es éloigné de Dieu c'est toi qui as abandonné la main de Dieu Dieu ne nous abandonne jamais fa mahatonga anao matsapa an'izay tu t'es éloigné de Dieu et la voix de Dieu a commencé à être affaiblie en toi dia rehefa affaiblie voix de Dieu satana nga miandry invitenao zany vao hiresaka aminao sisika amin'izay satana miresaka ny tahotra miresaka ny doute miresaka ny fanoherana azonareo izy ka raha te ho voatahiry anatin'ny alliance de Dieu Andriamanitra manko c'est un Dieu de l'alliance Dieu il honore sa parole raha tianao no hisitraka ny teny fikasanao ao amin'i Jesosy Kristy marche dans l'obéissance io tsy voatery hoe destiné anao ministériel rery fa ny zavatra rehetra fiainanao lefa ozy izy Andriamanitra j'ai un projet de paix pour toi raha tianao no tafiditra anatin'izay projet de paix n'Andriamanitra marche dans l'obéissance aza mino amin'ny tenanao fa minoa le tenin'Andriamanitra izay inonao zay mahatonga ny christianisme tsy religion tsika tsy miankina amin'ny zavatra ataontsika fa miankina amin'ny zavatra efa nataon'i Jesosy
Jesosy zany efa mana-proof velona, efa nana-profony mihitsy confirme io tenin'Andriamanitra io. Ny religion ka misy preuve. Tenin'Andriamanitra io rery mana-preuve avy amin'ny Jesosy. Ka io teny io efa éprouvé ozy ny tenin'Andriamanitra. Raha tianao ny aina raha tianao tonga réalité, ny vérité amin'ny tenin'Andriamanitra, marche dans l'obéissance à Dieu. Persévère à marcher dans l'obéissance. Dieu va honorer sa parole. Alléluia. Ka anisan'ny tenin'Andriamanitra, izay efa tany amin'ny boky Mosesy izy tao anatin'ny 10 commandements, dia ny tenin'Andriamanitra anankiray hoe akatoavy ny ray aman-drenao raha ta hasitraka amin'Andriamanitra zasy ianao. Amen. Dia ao ambadiky ny fankatoavany ray aman-dreny dia misy zavatra nomanin'Andriamanitra ho amin'ny fiainako sy ho amin'ny fiainanao. Amin'izao vaninandro zao inona ny proof anisany hoe midégradé ao anatin'ny vie familiale, ny relation ao anatin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Maro zaza tsy maro tsy remarquenareo ve za? Relation parent à enfant, surtout amin'ny société moderne. Ohatran'ny hoe maika be ampa-indépendant les zaza, avy eo les zaza tonga dia indépendant, dia rehefa indépendant tsisy ray aman-dreny intsony. Amen. Ronge restsika amin'ny Proverbe chapitre 1 verset 8 à 9. Proverbe chapitre 1 verset 8 à 9. Au nom de Jésus. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Dans Proverbe chapitre 10 verset 6, où il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Sozan avaiza miainga ny fitahiana voalohany eo ambony lohanao afa any ambava ny ray aman-dreny. Aviaiza miainga ny fitahian'Andriamanitra voalohany eo ambony lohanao eny ambava ny ray aman-dreny. Inona le eny ambava ny ray aman-dreny? Instruction d'un père et l'enseignement d'une mère. Amen. Bénédiction antsika voateraka ny zaza anankiray. Dia iza moa mitsofandrano voalohany, voany ekipe fotsiny, iza mitsodrana ny zaza io voalohany, ny ray aman-dreny. Izany mampatonga antsika ray aman-dreny tsy mahazo miteniteny foana ny zanantsika. Satria misy bénédiction, pouvoir de bénédiction any ambavatsika ray sy reny. Fantatrareo fa mahatonga ny destiny any zanantsika indraindray simba ary ny gasy ny tena manao an'ity zavatra ity. Tsika gasy mana difficulté teny zavatra tsara amin'ny zanantsika rehefa hitantsika tsara. Za tamin'ny zananao babysitting dia za tena gaga be mihitsy. Fa mivaza kosa ary zany angamba mahatonga ny Européenne mora lasa lavitra koa avy eo no taorian'ny Africain sy anatin'ny culture africain. Tena hoe mora manozina zanaka zany. Ary io angamba ny taranaka avy any amin'ny mamany jabeza tao Afrika tao. Fa za rehefa nanao babysitting na tsy kristiana ary fa za mora miteny je t'aime amin'ny zanana, fa za mora miteny je suis fier de toi. Zareo mana eny amin'ny parole zareo mora azonareo le izy. Fa ny culture any gasy rehefa misy zavatra tsy mety ataony le tsy sainy ty tena zaza tsy sainy fa mahatonga ny zaza tsy sainy ianao mihitsy natonga anazy tsy sainy. Maro ny zaza tsy maro remarqueo ange fa rehefa misy zavatra ataony tsara ny gasy mana problème ohatrany mba tsy resaka flatterie ny resahako eto fa tsika gasy mana problème fampiteny tsara zany. Nazo remarqueko misy taloha zany. Rehefa misy ankizy ray zao hoe te memahi dia tsy miteny le gasy aniena kosa akindry fa rehefa matavy iny dolo le vehivavy gasy nazo aina be indry nareo efa ny andafy any tena ngeza mihitsy fa rehefa mba miena izy tsara kosa akindry ky tena niena fa toy izy marina za sa tsy marina ary io culture mila tapana amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mba hitanao hoe misy tsara eny frère na sœur zaka dia teneno izy, ça va l'encourager à aller encore de l'avant. Fa sa miandraka endry toy roviana indray ny ngeza hitenenako azy. Marina rehetra zany tsika atao anatin'ny éducation gasy daholo. Ohatran'ny hoe mafy be anao ny mba hoe hiteny zavatra hitanao le tsara any aminazy. Hay dia raina ny tompo na nasitrano ve nareo? Ianao tonga hoe nasitrano ve?
eny za koa azo trano zao sa tsy marina tondra fa nozonona fiainantsika dao zany toe-posy toe-tsaina zany marina reto zao na anaty eglizy misy témoignage aloha nahazo trano izy dia souterrain to faleky za azo trano fa ny andritako dia za koa zao azo e za koa zao marina zany falilo ho an'ny fifaliany hafa fa ianao tsy faly fotsiny rehefa anatin'ny accusation dia faly accusé daholo izy menakavy manoatra ny zanak'Israël izy le vato anaovako azy alléluia ka tsika ray aman-dreny tandrema ilaina mananatra ny zanaka fa zao nous devons passer plus de temps à les bénir quand tu vas les bénir plus amin'ny tenanao fa miaina amin'ny bêtise mahatonga an'io zazo io tsy miova any ambavanao mahatonga an'io za zao tamin'iza 80 kilos antaniko foana vaty tu me trouves grosse efa 85 kilos zao le sipe efa 85 kilos zao le sipe antaniko izy est-ce que je suis grosse non hitanareo le herin'ny zavatra tenenitsika any amin'ny hafa ianao zany rehefa anatin'ny péché sy fahalerina tao ianao tenenenenene fa zay foana tena anao tsy ngezaka aveo zao tateorina menao tadidinao le maillot nanaovanao le tamin'ny 80 kilos sorana ny tompo fa raha ohatra zao izy tamin'izay no tena obese anao ry malala tena tsy tafa mihitsy za tena vomaika vomaika ny second frère azonareo le regarde toi l'amour de Dieu hitako zany tena tia ty vadiko ty dia zao aloha norena kory zany fitiavana zany fa ezaka dia sy norirana izay teniny izay lasa tondra hery tateo anatiko le izy afaka miala amin'le stadiny le hoe grosse mba any azonao zany izy dia za sy ianao tokony ohatry zany koa amin'ny zanakitsika eny rehefa tsy mety natao dia tsy maintsy bedesina izy fa rehefa miala anatin'le bêtise izy dia jereo inona zavatra spécial namorona an'Andriamanitra azy dia izay resahana ahafahan'le zaza s'identifie anatin'ny amour de Dieu dia midévelopper an'le côté tsara izay dia mitombo le côté tsara fa mavoanao no ngeza be no tsy isaina na zany foana ny ambavatsika ray aman-dreny fa tapaka izany ozina azy amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amen hibenira ny taranakitsika amin'izay tsika amin'ny anaran'i Jesosy alléluia dia zao rakizy raha tianao amarin'Andriamanitra le bénédiction ambavany ray aman-dreny indray dia ahoana ny saisisenao an'izay bénédiction ny ambavany ray aman-dreny izay obéis à tes parents dis à ton voisin obéis à tes parents amen amin'ny psaume 133 dia ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe afaiza ozy izy mikorina ny le huile avy any amin'ny loha dia afaiza io huile d'onction mikorina avy any amin'ny lohany aroana afaiza le izy bénédiction nataony tamin'ny Mosesy zay na tonga le izy teo amin'ny lohany aroana dia mikorina Mosesy mibénira ny zareo dia teo ambony loha le izy dia rehefa nandeha ao anatin'ny fakatoavana dia mikorina azonareo le izy ka zay antsambanitsika ntsony ny tsy fanaovana tsinitsinina ny ray aman-dreny misy kristiana be da be tsy tafiditra anatin'ny destinéany satria manambana ny didin'Andriamanitra manao tsinitsinina ny ray aman-dreny manamaivana ny fananarany ray aman-dreny za akory tsy miteny obéissez le raha ohatra ka ny dadanao ohatra mbola tsy eo amin'ny Jesosy dia miteny ny dadanao hoe dana le tsy mividy labera dia otsoka izy ilahy risotra zay indray le izy obéissez selon la volonté de Dieu nanatin'ny tokantrano ary vehivavy rehefa miteny n'Andriamanitra hoe maneke amin'ny vadinao maneke dans la volonté de Dieu satria na vehivavy na manana autorité lehilahy izy ny autorité mbola ambon'io lehilahy io Jesosy ka raha forcen'io lehilahy io anao zanak'Andriamanitra anao zavatra ka tsy tsakatoavin'Andriamanitra dia lasa le vadinao indray mihoatra no Jesosy fa le fakatoavana eto le fananarana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra amen za fa nijoroko vavolombelonanareo fa relation nay mivady amin'ny pasteur Rodolphe mivady dia zavatra ny principe tena natsanga tao anatin'ny foko izay zavatra izay sy ny fatako hoe inona ny importance ny ray aman-dreniko plus dada sy neniko biolojika rehefa tiako be mihitsy tena mamiko be mihitsy zany ozy hoe zanaditra be ty tena tiany any
za teo amin'ny fiainako na tamin'ny jeniklisy ary mbola za tsy mba mifamaly tamin'ny ray aman-dreninay zany. Indray mandeha any mba mifamaly tamin'ny dadanay eto anatin'ny adolo. Indray mandeha zay fa tena tsy haiko leobe zay. Indray mandeha. Fa za tsy mbola tsy manana tahotra ray aman-dreny, izy tahotra ray aman-dreny tatao anatiko. Tsy mbola namaly valana nanozona ray aman-dreny zany, jamais. Maika efa tonga tao amin'ny Jesosy. Principe anatsanga koa tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Fa io proverbe 1:8-9 io hitako. Jesosy na zavatra ohatrany hoe tsy fanarahana ministère na zavatra inona ary. Fa raha mbola fatako hoe instruction d'un père, c'est enseignement d'une mère, tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ataoko foana ny. Je dis oui, ok, yes. Satria na tsy hoe zareo no afaka akoriko hoe reto, non, fa fatako le tenin'Andriamanitra dia za misaisira le tenin'Andriamanitra tiako alaina. Sy za koa manana taranaka na ara-nofo na ara-spirituel. Ka ny zavatra tsy fantatry ny zanaka dia izao mifankatoavanao ray aman-dreny koa hitondra fitahiana ho an'ny taranaka ho avy. Donc un jour ou l'autre tu auras des enfants. Kaza manozy ny tenanao moa zany fa tianao hozonina aferanao zany. Fa zao aza hozonina koa ny taranakao anatin'ilay tsy fanekenao izay fankatoavana izay. Dia izay fitsofandrano eny am-bavan'ny ray aman-dreny tena important be mihitsy. Izay ny tenin'Andriamanitra courant de grâce ozy izy napetraka eny am-vavan'ny rainao sy ny reninao. Dia ianao zany mila manana discernement mihitsy. Tena courant de grâce any am-bavan'ny dady zany a. Courant de grâce any am-bavan'ny neny zany andraza aloha attentif tsara. Amen. Izay mahatonga misy fotoana bénédiction destinée antsika tsy tafatoetra. Ary tsy mety tafiditra tsika anatin'ilay destinée. Ka zao mila tsika miobéir an'Andriamanitra. Raha toa Andriamanitra miteny obéir à tes parents, tsy hoe izy no inona fa obéis à Dieu en obéissant à tes parents. Amen. Dia izay tenin'Andriamanitra izay arena be ho anasy ianao no tokony hafantaranao an'izay zavatra izay. Miafina ao ambadiky n'inona, izao ray aman-dreny koa tsarovy, eny am-bavanao ny destiné ny taranakao. Marina izany. Eny am-bavantsika ray aman-dreny no une grande partie ny destiné ny taranantsika. Za mahatonga amin'ny proverbe 22:6 miteny hoe zaro amin'ny lalany tokony alehan'ny zaza. Zany araka tamin'ny vaty vao natsapany izay ke ty zaza ty kely ohatr'izao dia efa tsy mila mijouer rôle na ray ianao sady na reny. Any ekipa izy dia efa mila mpifantarinao ilay zaza za rainao, za reninao, mila katoavinao. Satria na ny zaza anankiray tsy mireconnaître autorité parentale grave be. Tsy afaka reconnaître ny autorité de Dieu amin'ny fiainana izy raha tsy hitany eny aminao ny autorité parentale. Teneko mafy be amiko izao miaritra an'ilay izy. Tomany dradradratra Jeremia miala nefa za koa reraka ihany. Fa izao manaika hoentin'ny pasteur mitsokana amin'ny salon izy dia tamandamasa sevrena amin'izay izy fa vita izay. Ataotsy kelikely amin'izay. Tsika tsy andro 9 ans akory vao sevrena io zaza. Fa izao mila fatana. Satria na manomboka mampiseho ny caractère. Ianao zany mila midiscerner koa ny zanakao io. Izao koa aloha ray aman-dreny ibebao izay toetra ratsinao taloha tany fa mipasy any amin'io zaza io. Tena tsoriko zany, tena maty ibebao. Ilay izy rehefa mbola kely dia ohatra hoe mignon. Izany tena anao raha tsy tapaky ny caractère iny tonga ny alehibe izy. Ok tsy fotsiny. Raha ohatra ianao ka olona mpiavinavina taloha tapao mibeba mandoalia mihitsy. Jesosy tena fona. Za zao mananjanaka vavy taloha le za le beloha be amin'ny vady. Jesosy amin'ny fona. Za tsy anao beloha amin'ny vady fa za mananjanaka vavy anao belohany amin'ny vadiny ihany. Za mibediny tompony pasy tany le zavatra tsy nety. Izay mivady zao vao be voka dia va teny entony. Le tsika vehivavy reny, zany tenao i be voka anareo be vevoka io. Tandre mitoetra anao. Tandre ha? Marina izany. Sao dia efa tsofirano io zaza io zaza endra, caractère tsara, caractère ny Kristy, fruit de l'esprit ao anatinao io. Dia rehefa mampalehibe zaza amin'izay dia hitanao misy caractère fantatra hoe ty zao tsy maintsy amboarin'Andriamanitra mba ahafahan'ny masina manamora manefy anazy. Rehefa après izy rencontrer Jésus-Christ, sasa ianao no solitena an'Andriamanitra anefy anazy dia izy mbola kely. Tsy méchanceté mihitsy akory raha hitanao zao ilay zaza fa caractère tsy izy mbola fampitsika eo nareo mitsamina. Jerindrika tonga finavana be non tenena izy non
mila fatana le autorité en père sy autorité en mère, c'est un cadre pour l'enfant. Raha ohatra le autorité ka ampiasainao atonganao lasa ohatrany hoe biby mampitahotra ny zaza ohatrany zay izy tsy izy zay. Zay le tiako tenena fa le crainte ohatrany hanana crainte de Dieu. Tsarovy tsara fa ny crainte de Dieu napetran'Andriamanitra ao anatin'ny fanahiny atonga anaty anao tsy hanafasahina anao an'izay tsara ka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka iny crainte iny mila hita ny zanakitsika eny amin'ny ray aman-dreny atonga anazy afantatra ny limite là c'est pas bon, tsy autorisé i ohatran'ity satria hitany izay autorité zay ny amin'ny ray aman-dreny. Dia mpivady mira miara-miasa be amin'ny zavatra io. Fa raha ohatra hoe tsy hitany amin'ny dada tsy hitany amin'ny neny mitsoaka izy mahita ny dada fa avy eo izy misy réfugié amin'ny neny na contraire. Fa mitondra équilibre sy base ho an'ny zanakitsika izay fahitana izay autorité parentale zay. Tahaka anareo lehilahy, misy autorité napetran'Andriamanitra eo ny lehilahy, ilain'ny vehivavy zay. Mila nareo manafasahina maneho an'izay autorité de mari zay. Fa ny vehivavy rehefa tsy cadren'ny autorité mari anaty fanambadiana, tonga dia Eva charnel be. Mila zany lehilahy mijoro. Jereo nitondra ny tonton Eric raha miala efa tsy tay andezina ndao. Tsy ranako zava ndao. Rehefa ao tokantrano izy tsy manao izay mahery zay. Fa rehefa misy moment kosa tsy maintsy amaly lehilahy. Tu as l'autorité de faire imposer Jésus dans ta maison, même si ta femme n'est pas encore dedans. Ny vehivavy ndray tsy afaka s'imposer amin'izay izy. Any amin'ny lohalika izy mampiasa misy kokoa. Azonareo le fahaizantsika mitoetra eo amin'ny toerana ametran'Andriamanitra antsika. Ka mila tsika tsy mivoana ny amin'izay hoe toerana ametran'Andriamanitra antsika izay. Amen. Donc, androany zao sady lesina ho an'ny zanaka no lesina ho an'ny ray aman-dreny. Samy mahazo daholo. Dia mila tsika zasanao en tant qu'enfant mandiny tena. Satria ohatrany ahoana ianao en tant qu'enfant envers tes parents terrestres, dia ohatr'izay koa, ohatr'izay zany ianao face à Dieu ton père. En tant que parent indray ianao tompo, za ampianary mba ho ray aman-dreny tahaka anao izay ray. Andriamanitra ke fitiavana e. Fa misy taona Andriamanitra kapohany ianao. Tsika ray aman-dreny zay misy taona manafasena. Za zao taloha tena tsy zakako mihitsy surtout ireo zanak'olona. Le mère mo plus proche des fils, angamba je sais pas. Esther indray tsy dia nila ny kapohana fa izy efa tena kapohako anazy dia izy tsy misupporter un frère. Fa izy indray tsy dia hatrambola kely izy tena sorana ny tompo fa tena zaza tena tsy dia nila ny taizaina be zany. Izy ary nitaizana ana tonga anary. Amen. Fa mihitsika manafasahina rehefa hitanao tsy mety dia mijoro ianao ray aman-dreny, tsy méchant ianao. Fa anatin'ny sévérité d'un père. Satria raha ohatra io zaza io ka tsy ampifantaranao tsy mety anio, c'est pas à 15 ans qu'il va reconnaître ton autorité. C'est dur de faire passer. Satria rehefa melehibe le ankizy dia me manomboka sarotra miformater rehefa melehibe. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra dia ny kely dia ny any équipe dia efa formaté ao amin'ny teny izay avoaka amin'ny vavanao momba ny fiainana. Amen. Dia une grande partie de comment une personne sera à l'âge adulte. La base, c'était l'éducation au sein de la famille. Zany mahatonga misy ny école de la famille. Fantatrareo inona mampatonga zao toy zao simba ny famille. Simba ny famille. Tsisy place tsony mère sy ny père ny enfant tsy mahafantatra an'izany. Mari, femme, tsisy mahafantatra ny toerany tsony. Sangotsy daholo. Dia rehefa misagotsy tokantrano, lasa le olona mivoaka anaty le tokantrano zéro zavatra mitranga. Amen. Karaha tiantsika ny zanakitsika. Tsy hoe tsy mana ministère akory ianao dia tsy miformer disciple. Zaza omen'Andriamanitra anao mila tafajonao disciple de Christ voalohany indrindra. C'est un grand ministère d'être un père et une mère. Ary tsy tokony ambanitsika mihitsy ireo zavatra io koa mahavoan'ny ray aman-dreny tady vola. Verina hoe zavatra tena ilain'ny zanaka voalohany dia vola, dia mena kilalao, dia vacances. Za tsy miteny tsy ilainy izany. Fa raha zay no tadiavinao mihoatra omenao any zanakao diso ianao anatrehan'Andriamanitra. Ny arena voalohany afaka pasianao ny taranakao inona finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra. Mila ianao mamoaka Joshua fa rehefa raisin'ny zanakao fa areny Jesosy, il va réussir dans ce monde. Tsy possible ho resy zany izy raha any Jesosy. Za tena mitena an'izany foana amin'ny zanako, tsy ho resy zany ho ianao tonga tu à Jésus Christ.
Ary ianao natson'Andriamanitra ho ambony fa tsy ho rambony. Ninona ho ataonao any am-pianarana? Oui, faly rehefa tsara notinao fa zao fifaliako mihoatra en tant que mère en Christ ianao tian'Andriamanitra voalohany indrindra. Za ohatrany tsy maintsy tsy mahazo mandeha une journée raha tsy mamaky baiboly izy ta. Tsy possible. Raha tsy manana heure de prière izy ary tena entitra ao tokantrano. T'as lu la Bible, t'as fait ton heure de prière. So izy dia efa zariko. Satria izy mbola tsy nandrainy Jesosy tompo sy mpamonjiny. Misy manko ray aman-dreny mieritreritra be hoe tsy afaka tereka pasteur voalohany. Non, c'est toi. Ianao manao ny rôle amin'ny fanahy masina sy olon-tena fanahy masina ho fiainan-janaka ao rehefa mbola kely izy. Donc ianao zany efa mizatra midiscipliné an'iny zaza iny, ianao nampiasain'i Jesosy discipliné anazy hakatohany didin'Andriamanitra. Dia zao ny confirmation ny tenin'Andriamanitra tsy ho adinina iny rehefa antitra izy. Sy no taty Hortense rehefa ohatrano. Izy zany efa zatra maka ohatrano foana dia izy ohatrano zazakely. Sa hoe pasteur afaka hinana orita. Dia ohatrano taty Hortense hoe orita ty aza mampio ianao. Ianao nge ohatra ny atao efa tompotrano hoe. Dia zao zavatra tenena tsy haiko izy pasteur fa zay ozy efa trambola kely dia efa nitezay mamanay ohatr'izay tsy mahazo maka zavatra raha tsy miera. Dia ozy mantsany taty Hortense tena ianao zany fa volombelona fa marina le proverbe 22:6. Efa olona 50 taona mahery satria namdiscipliné mamany izy tamin'ny bola kely tsy mahazo maka zavatra raha tsy miera. Efa 50 ans passé izy mbola miera rehefa aloha maka zavatra. Azonareo rehefa marina ny teny. Donc zasy ianao ray aman-dreny aza dia variana mitady vola loatra. Dia aza mieritreritra fitahina ilain'ity zaza ity dia jeu, vacances. Misy équilibre bien sûr sagesse, les moments de récréation reny ohatrany hoe moment sotomanao ny fony afahanao mora manesika an'ilay izy fa tsy reny akory ny élevénao ny zanakao. Tsy fantatrao ireo société de consommation, regardez comment cette génération a été élevée dans la surconsommation, regardez comment ils sont ingrats. Ils ne connaissent rien à la valeur de la vie. Tu as une responsabilité, parent, d'éduquer tes enfants dans la volonté de Dieu. Hientitra Andriamanitra amin'ny teny atsika. Matetika ihany gazy dia le zaza mihitsy maditra. Nisy fay zany tao anatin'ny éducationao na tonga le zaza rehefa lehibe ny ray aman-dreny maky accusé zanaka foana. Fa mieritreritra ianao efa nitondram-boaka. Non, premier responsable tompoko Adama sy Eva. Ifonao aza manamery tena raha ohatra ka nisy tao anatin'ny sy fahalalana. Raha ohatra tsika ka ray aman-dreny mandana mandoalaka dia mibeba. Fona Jesosy fa tsy nitaizany zanaka nomenao dia ndana mifonany amin'ny zanakako. Dia ry zanaka koa za miseho amin'ilay mihitsy hoe tena marina mihitsy mama za zany nahatonga anao ohatrao dia ianao tena izay mihitsy. Non, mamela koa mba hatonga anao ianao sy ny génération future koa libéré. Ka misy génération ancestrale tsy tapaka tsisy satria tsisy fifamelan-keloka anatin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Zay zao zay mivady rehefa nanolo teny Jesosy dia zao ny teny pasteur Rodofanay. Ninona mety eritreretinareo tsy nanao ninonareo tamin'ny ray aman-dreny aloha manambady ndana mifona amin'ny ray aman-drenynareo. Dada ny pasteur Tomi tamin'izany tsy tao amin'ny Jesosy ndana ozy izy ndana mifona any amin'ny ray aman-drenynareo satria nao ozy izy ratsy be zany ray aman-dreny manana alahelo amin'ny zanaka zany. Voler les bénédictions. Raha ohatra ianao ka efa mifona fa tsy mamela le ray aman-dreny satria ny izy mety tsy mbola mitompo dia izao. Tapak'izay rehefa nanaiky ianao nandeha tamin'ilay démarche an'i Jesosy dia omban'ny chapeau-ny père ianao afaka ianao zay fa ianao mila manao démarche dia eto ambavaka ny ray aman-dreninao. Amen. Fa tena zavatra tena sarobidy be mihitsiny zany hoe mila natao hoe mbola mana ray aman-dreny ary tsika biolojika tsy ao amin'i Jesosy ataovy tsara fifandraisana foana ianao amin'ny ray aman-dreninao mba hatonga ny ray aman-dreninao anaty alahelo hiteniteny foana moa amin'ny fiainanao sy ny taranakao. Ampifalio ny ray aman-dreny. Amin'ny moment tokony ampifalianao ny ray aman-dreny, fête des mères, fête des pères, honore tes parents. Ndana izy vangio rehefa début d'année zao amin'i Jesosy dia za tsy mila mama vangio izy dia honore dia ampifalio ny fony. Satria rehefa faly dada sy neny voaka ny tsotra. Marina zany sa tsy marina. Ka ny tanjo satana atonga anao tsy azo an'izay bénédiction zay dia iny potehany foana relationnel entre parents et enfants. Amen. Atao izay tokony ataonao ho an'ny ray aman-dreny izay mbola eo amin'ny fiainanao. Na ara-nofo io na ara-pahansy io mitendray moma indray zany mila adjaina tsy zany mihitsy zay mihitsy ilay torteto tsy ahatonga anareo tonga toditodana il Saint-Denis dia zay ilay tiako tenenina tsy dia indray moma fa mitory teny ho anazy. Non tsy intéressé akory eo tsy sanatria
fa tiako nareo ho tahina amin'ny lafiny rehetra. Amen. Ka ny fitahiako sy ny fitahinareo tsy za kory ny andeha hitanareo fa ny tenin'Andriamanitra katoavinareo nitondra fitahina eo fiainanareo. Amen. Dia izay, ohatr'izay ilay izy. Azonao ilay izy tenao kaikinao azonao ve hoe dia be izany fotoana izany. Alléluia. Izay na tara ao anaty éternité tsika, tsy mahita fotoana. Tsisy nanoka kosa aloha teto, saotra ny Jesosy. Amen. Donc, une grande partie de notre destinée, Dieu l'a déposée sur la bouche de nos parents. Et si tu veux saisir l'accomplissement d'une grande partie de ta destinée, apprends à obéir à tes parents et à les respecter. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Honore tes parents. Amin'ny occasion tokony honorena an'ireny reny fety de mère sy fety de père reny tsy ho an'izao tontolo izao reny. Jesosy nanao fety de mère sy fety de père voalohany. Matoa izy mitena honore tes parents, mila fetena zany mareny na maray azy. Amen. Fa rehefa falifaly ny fony foaka daholo ny tsoldrany ambavany. Alleluia. Sy nampiasain'i Jesosy ny vavany. Na biolojika tsy amin'ny Jesosy ary izy. Fa efa izay ny dekren'Andriamanitra hoe efa apetrako any ambavany ray aman-dreny fotsiny ny hoavin'ny zanaka. Ça attends, c'est accaparé dans ces zavatra. Fais ce qu'il faut. Romains chapitre 1 verset 28 à 32. Romains chapitre 1 verset 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. C'est tsara. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra hoe anisan'ny chose indigne devant Dieu, c'est quoi? Être rebelle à ses parents. Za tena zay tsika zanaka aza mba mifamaly amin'ny ray aman-dreny zany. Mamono destiné anao zay raha fanohatra amin'ny ray aman-dreny zany. Aza mba mifanohatra amin'ny ray aman-dreny zany. Aza mamaly valy ao an-trano. Indrindra manko rehefa mifampizatra dia mora eo amin'ny surtout manokana azy zany ozy dia efa manaratra mistera mihitsy anatin'ny âge d'adolescence ohatrany tay rebelle mieritreritra ny tena efa mahavita azy mieritreritra izy efa mety 40 dia efa hoe manakaiky ny lavaka dia mieritreritra ny tena be efa vita azy eo. Zo zay mantsanazy efa le biazanao tsy avy any amin'ny mètre 40 na mètre 80 ho avy fotoana ho tu vas être plus grande que moi en taille. Fa zao na ho tonga mètre 70 reno je serai toujours ta mère. Il y a une chose que tu dois comprendre. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je te mènerai ta mère même quand tu seras une mère. Tianao no tahiny ianao sy ny hoavinao sy ny taranakao. Zao misy harena apetraka an'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao ty ambaviko. Ka tsika izay efa lehibe. Stetika manko ray aman-drentsika rehefa lehibe reny dia be zizy manahirana ianao ta efa maly. Dia zao mangina fotsiny. Tsy hainao zany ray aman-dreny, tsy hainao ny lalovan'ny fiainana eto ambavaka izy dia mangina. Asa ifamaly amin'ny ray aman-dreny zany. Dia nao koa ray aman-dreny koa zany famaly amin'ny zanakao koa. Sy ny tanjony ennemi zany dia ino? Atonga ny ray aman-dreny sy zanaka ennemi ao anaty tokantrano. Ataovy izay tsy atonga anareo ho ennemi. Inona ny zavatra ataon'ny Satana atao anaty église? Peuple de Dieu atsangany ho ennemi amin'ny pasteur. Oay zarytsika raha fampi-ennemi ato mba hazavao kely. Inao ve dia tsy ho tia dia ho tahiny? Tsy haiko aloha zany Andriamanitra fa tsy ny Andriamanitra. Ka ny tanjon'ny Satana dia atonga antsika foana ho tonga ennemi. Ataony ennemi mpivady. Ataony fampi-ennemi ray aman-dreny sy ny zanaka. Ataony ennemi koa misy natao hoe fratricide. Vokatry ny fahotana voalohany izy Hvkl Mission. Zany zao mila ataovantsika délivrance koa izay tsika efa manan-janaka plus d'un. Fa zao ozy ny tenin'Andriamanitra chose indigne devant Dieu d'être rebelle à ses parents. Inona navoan'ny Lôta rebelle izy sy ny ministère kely rebelle tamin'ny papa Abraham. Nareo reny ke samy mana destiné ministérielle daholo. Fa raha tianao voatahiry io anontany ke tonton Eric manino prophétesse Giselane teny azy mijanony ty ato. Izy mbola oui, mais oui. Non, reste là.
Satria le bénédiction ambony lohany tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainana mihitsy raha tsy manaiky eo ambany fahefana ray aman-dreny izy. Amen. Misy zavatra zany ny olona manko mieritreritra hoe rehefa ambany fahefana ray aman-dreny ohatra antsika tamin'ny zanaka ireny ohatran'ny hoe fefezina koa fiainako za fa lehibe za te handeha irery ohatran'ny loty ndano andeha lohatany ty losy ndano misy manko ny olona reko zany misy koa mandrefa tsy makatozy izy ny tenin'Andriamanitra, ils le savent, ils connaissent mais ils ne le font pas. Ary misy tena faly mihitsy hoe za rebelle, za tsy mihena amin'ny pastera, za ndray tsy mihena amin'ny pastera tavavoaka ny fiainako ndana losy tany miaraka ny lohatany jereo ny fiafarany loata potika ny destiné tsy loata rery fa ny taranany tondra fanozonana mihitsy ny taranako loata teto tany aza vongatsira ny vadiny zana ny vary moa zany dia tsy tenenina intsony le veriny fa fitahinana angony niaraka tamin'ny Abrahama veriny fa hitondra ny fiainany ho aizy ianao ve dia eritreritra hoe efa mana fanosora dia ndany dia vita tena amin'iny eo raha tsinako tsy za le izy fa Jesosy miteny an'le izy ka ny destiné ohatry hoe miankina amiko fa ny destiné miankina amin'ilay fankatoavanao ny ray aman-dreny napetraka Jesosy ny fiainanao. Ianao za mahatonga ny fiainanao tsy tahina, ianao miala foana anatin'ilay obéissance. Misy ny olona izy indray nandeha hampianatra ny ray aman-dreny, za rehefa mitenao misy ray aman-dreny dia aloha mangina, aza ianao indray mampianatra anazy. Zay nahatonga zanak'Israely iaina efatako isa misy diso, aloha za mikarakara azy. Ary jereo tsara Mosesy tompoko tsy tafiditra ato anatin'ny destinény raha tsy nanaiky izy teo ambany fahefan'ny beau-père-ny. Mamany sy dadany Sefora. Marina za tsy marina reto. Ianao zany tsy maintsy asesika Andriamanitra foana ny ambany fahefana na père. Pasteur Rodolphine reto. Izy tsy na ny fomba nidirana tato ministère, Jesosy vatana mihitsy tonga dia niseho taminy. Fa jereo ny fomba fitondran'Andriamanitra azy. Nanaiky izy aloha nitezay nandalo tao amin'ny lava. Dia avy eo izy nampidian'Andriamanitra tao amin'ny winners, zanaka eo dépôt. Dia avy eo izy efa lehibe firy taona taty aoriana izy, mbola nitondrana ny Ermeltary, nitondrana ny docteur eo anina, nitondrana ny pasteur John izay avy any Corée. Tian'Andriamanitra tenena zany tsy voatahiry mihitsy sika anatin'ny destiné antsika raha tsy manana autorité. Apetran'Andriamanitra ao fiainantsika, ny encadrer antsika spirituellement. Sy ampiasain'Andriamanitra ireo hitady apilitra anao tsikelikely any amin'ny destiné anao. Zao tsara fa ny problème ny zanaka indraindray dia mieritreritra hoe ny ray aman-dreny te hanapatanteraka ny revitsy vitany tany eo anatinareo. Non. Za akory eto nareo zanaka telo ireo tsy zavatra tsy tsy fiainako no tiako asesiko any aminao. Fa ça rôle de médiateur entre Dieu et toi afin de t'aider à aller vers ta propre destinée, à réaliser le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Je ne suis pas là pour voler ta fille. Non. Zay mihitsy le izy. Alléluia. Ndengana be tsika. Ka zao zany mila disana antsika asany devoly. Manimba relation entre parents et enfants. Entre quoi? Entre peuple de Dieu, pasteur, asany devoly te hamodika ireo mba tonga antsika tsy azo an'izay zavatra Andriamanitra. Ephésiens chapitre 6 verset 1-3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Io le teneniko anareo hoe tonga tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ekeo dia ataovy. Sa tamin'ny vao niaraka tamin'ny pasteur dia alohan'ny mariage zay. Avy izy aty os pasteur Rodolphe ohatry hoe le tonga ka tsy maintsy mandeha dia ozy ko ery ndao tsika mandeha. Ozy nga tsy mahafaka tanreo le misy zavatra nila vonona tao anatiko le maika anohatra foana le zavatra nefa ray aman-dreny io miteny dia bon mantoy izay miteny dia misy antony. Dia izy zavatra hitako tamin'izany dia tonga izy dia manao foana. Haika rehefa nijery baiboly haika tompo tsy misolelaka kely vady fa makatoanao. Atrenao ndray mandeha ihany dia orsay tonga avy say aty fa misy zavatra any ndraindray anao tonga any Soroko vavombe nareo trano tondrany pasteur Rodolphe. Hitasy misy zavatra tena important be tonga any ianao zahana toetra tonga any pisirse atahiny tompo lasa izy miditra amin'ny endroit secret dia ataony poireau teo ianao ngamba raha ataoko an'izany ety zany hoe momba dia ataony tena tsinitsinina mihitsy ahy zany zany tompoko ny eretako tefenina ny ray aman-dreninay satria tsy hoe masika izy exigence satria na fatany izy ny teneny Jesosy voalohany ny amin'ny destiné ho avinay. Ianao raha tianao ho tafavoaka amin'ny grande destinée zanakao tsy maintsy exigeant ianao aminy fa exigeant sous la conduite de l'amour. Dia jereny tsara ianao fa avy eo nge zay avy eo apreveny jereny kely dia
Tasika ne dia tasika nakana dia rehetra dia mba hanana kely le fo aika tsy hoe tsy narahin'ny dady zay fa aika nisy fanamboarana andreto. Impiry zay orsy avelany eo anao. Tadidiko sara tamin'izaho voalohany teraka herintaona tapany estera dia izaho rery izay mianak'iray afaka nandeha ta Madagasikara tamin'izay hoe pasteur tsy afaka nandeha. Ohatrany ahoana niformen'ny pasteur Odova mivady anahy tamin'izay. Zaho zany le vao manomboka le miditra tokantrano vao manomboka an'izany iny tia misy dia masevatra be ohatran'izany ny foko e. Zaho zany mieritreritra be tonga any Madagasikara tambatambazina be dia oui je te comprends mafy mihitsy. Tonga any anao fa tena ilay hipoaka reny le fo. Tonga anao tsy rarahina. Hay fisika ineny ako izy mama zay fisineny hay fisy petraka io laza izy manao course satria sy tena aperaka fotsiny dia miaraka amin'ny mpanampy azonareo tiany ako le izy hoe tsy nirarahiny fa fatany tenen'ny tompo anazy ina ny antom-pisiko ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mandeha sentiment izy fa mieduke anazy izy anefena ny atao anaty aiza koa mibaby ny zavatra miandro ahy tefena ny orgueil to anatin'izay eo ianao verina vany angiza aveo aika préfet ny pizza zay mianaka tsy haiko otravatrotrana azonareo le izy ka ianao zany mila mana discernement relationnao amin'ny ray aman-drenao mba intelligence spirituelle. Amen. Des verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Misy promesse tsy tanteraka mihitsy ho fiainanao satria ataonao tsinitsinina teny eny am-bava amin'ny ray aman-dreny. Ambaninao teny eny am-bava amin'ny pasteranao. Tady efa impiry ry teny. Taninga taty lanjo io. Tsy hoe za le izy, azo trano hainao. Ndanao verina dia teny eo le assistante sociale fa misy trano ao. Anontaniana izy même pas firy semaine taoriana teo nahazo trano izy. Tsy hoe za le izy fa ampiasain'Andriamanitra satria za reniny ara-panahy. Za dia miteny anareo. Indrika izay tsy conscient kory zavatra mpitenen'Andriamanitra ne. Fa ianao mila intelligence spirituelle. Dady ty, mamy ty, tompo zany afaka miteny ty fa ndraso aloha enona tsara zany zavatra. Fa misy zavatra be ta be volen'ny Satana les promesses satria nanao tu n'honores pas tes parents, tu ne les obéis pas, amafainao ry zareo ny fiainanao. Dia iny lasa maivana koa ny fahatanteran'ny teny fikasana ny fiainanao. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Promesse voalohany eo fiainanao zany aiza ny base fankatoavanao ny ray aman-dreny. Mihoatra an'izany fankatoavanao ny ray aman-drenao ara-panahy. Ka io za mety misy be dabenga nareo ato le bebe no zay aza jereny zay tsy hita fa zay jeunsa dia natsony tompo fa za taloha zay ohatran'ny Jeremia Sekoly ty ve tompo sange tanora be tsy aloha miantso fotsifotsy volo vao ampiasainao tsy idirana izy fa fahasoavan'Andriamanitra tsika amin'ny resaka an'ilay izy. Amen. Ka tsy hoe olona inona zay fa zay moa tonga misy tona mibenira anareo dia rehefa mibenira zay dia zay hoe zava-mitranga aloha dia zao enao dia raiso amin'ny amainina fotsiny. Fa aveo manko rehefa misy problème amin'ny fiainanao dia za ihany nge tarainanao eo. Mama sao le olana eny tompo béniseko ianao au nom de Jésus tafavoaka ianao fa ny taratasinao mety io fantaratra hoe le hira zay hoe mety io. Amen. Ka zay aza manao tsinitsinina tsony ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny aza miteniteny foana ny zanaka ao. Amen. Fa maninona tsika men'Andriamanitra ray aman-dreny? Fa maninona tsy tonga dia miforonatra ny damaseva daholo tonga dia lehibe dia mavita teny eny. Non. Raha ohatra dans le monde naturel mana ray aman-dreny dia mila koa tsika mana ray aman-dreny ara-pinoana akato avy mihoatra. Ary ataovy izay hanana bonne relation. Za ho avy miteny za dongodonga aty amiko aty za dia za mbola efa tsisy tsony aloha zay fanasa tongotsika tsisy mifampitezitezitra sy nongolongo tsony. Amen. Tsy asan'ny devoly mba tonga nasainao tsy tafiditra anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia ilaina manana famille. Efa tenenina foana nareo izay ambadika ny vidéo radio any le tsy hitahita reny tsy haiko hoe nareo milaza fa tian'i Jesosy izay mihinany tompo miditra anatin'izay alliance de Dieu zay ve nareo anatin'ny chemin nareo avec Jésus Christ. Tandremo rebelle amin'ny ray aman-dreny, rebelle amin'ny pasteur. Aizy nareo izay milaza fa any Jesosy, raha any Jesosy nareo mila miappartenir amin'ny corps du Christ, izay famille anao, mana famille en Christ ave anao. Rebelle daholo reny kristiana mitsoaka tsy tenana pasteur, tsy tenana famille en Christ, rébellion reny ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy miteny fa alana ny olona izay miaina ao anatin'izany.
Za be da be nefa nanariko an'io teny io fa tsy mirara iny. Ny azoko atao. Satria tsy afaka anao mihoatra izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ka zao, inona ny zavatra nadaraboka ny Esaü? Nambaniny parole de bénédiction teny mbavan'ny dadany izay azahoany any droitenesse. Avaiza ilay droitenesse mivoaka? Avy any mbavan'ny dadany. Tsisy droitenesse. Andriamanitra zany tsarovy tsara fa rehefa namoriny Adama sy Ève izy dia monsieur fony izy à travers des hommes et des femmes. Vous faites il est esprit, et l'esprit a toujours besoin d'un homme ou d'une femme sur terre afin que n'Andriamanitra zay ny dinana namboarina. Ozy izy nareo olombelona ozy izy no mpanapaka eto amin'ity tany ity, ka Andriamanitra tsy maintsy mampiasa olona foana vao afaka hitahanao koa. Ka zao navoany Esaü dia inona tsy nananaja ny dadany izy, tsy nafantatra an'izay zavatra hoe destinéako any amin'Andriamanitra, destinéako ingany amin'Andriamanitra. Fa zao aiza napetrahan'Andriamanitra izy eny ambavany dada kay. Azonareo ilay izy. Dia inona namavainy Esaü ilay izy. Dia inona Jakoba nefa natsapa ilay fahasaribidiny zavatra eny ambavany dadany. Tsy nety ilay maniera fomba nangalany azy fa zao tian'Andriamanitra Jakoba satria nametraka an'izay importance ny parole de bénédiction ny ambavany dada zay. Ka zay na tonga ny destiné any Esaü raté. Fa inona alohan'Andriamanitra nitravy tamin'ny Jakoba. Azonao ilay izy. Inona nampiavahan'Andriamanitra ny Josefa tamin'ny rahalahy? Fantatrao hoe Josefa nainaka amin'ny fony dadany. Amen. Vous jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Genèse chapitre 37 verset 1 à 4. Genèse chapitre 37 verset 1 à 4. Fitaintsika aingana be. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères firent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Fantatrareo inona ny déclenché ny destiné ny Josefa? Josefa nakatoa ny dadany. Dia izay karakteran'ny Josefa makatoa ny dadany izay natonga ny Jakoba ny raiky pity kokoa tamin'ny Josefa noho ny rahalahiny. Dia eto no mila tandremantsika ray aman-dreny indray. Tandrema fomba fitaizantsika ny zanakitsika ka mamety différence. Mety mana caractère différent zanakitsika. Za aloha dia miteny eto. Za zao raha mety hitanareo miresaresaka koa amin'ny aniny, tsy hoe izy nitiako kokoa, fa mety izy resaka caractère izy ohatray misy filina kokoa mipasy, fa tsy midika hoe iny nitiako kokoa. Fa io manko indraindray tsika rehefa tsy mana sagesse ny amin'ny fomba andraisantsika ny zanakitsika isan-karazana ohatrano, dia mampiteraka fratricide ilay izy. Lasa misy jalousie entre frères et sœurs, dia manimba destiné be ho an'ilay mieritreritra hoe za tsy tia ny dada kokoa. Surtout nous rehefa miteraka betsaka lasa manana sagesse ianao. Fa Jakoba zao tsy nanan'izay sagesse zay. Ka iny lasa napiteraka zavatra maloto tao aminatin'ny frère ny Josefa le hoe lui c'est le préféré de papa. Azonareo ilay izy. Dia lasa tonga ennemi any destiné ny Josefa le rehetra ohatran'ny négligé ny Jakoba rehetra. Ka tandrema ianao misy zanaka koa négligé anao mihoatra. Mety hoe misy taona caractère ianao dia hoe tia akaiky anahy kokoa dia ohatran'ny hoe indray naturel be ianao mora akaiky anazy fa zao tandremy foana. Asivy équilibre foana fifandraisanao ataovy mitovy ary ataovy teneny foana moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime. Tamin'izay vao nahazo an'i Jérémia zao Joshua tsy hoe jaloux tamin'i Jérémia fa izy ela be raikitra be tamiko. Dia nifetsoko anazy ary tamin'izaho tsy nieritreritra mbola hiterana. Dia nifetsoko anazy ary dia le petit amour de maman. Dia rehefa nisy an'i Jérémia izy to izy nandalo période kely ohatran'ny nanao rébellion kely dia ena ary mazana ty za tsy mety matory mihitsy miala fa dia daviny atory araka aminy. Le izy inconsciemment fa tsy fananiny kely izy. Fa ozy izy Jesosy hoe rassuré izy fa petit amour-nao foana. Fa tsy mitovy ny fony papa sy maman akory tsy hoe lasan'ilay zandry fa mitovy. Agrandissen'Andriamanitra fotsiny fitiavana anatin'ny fony papa sy maman ahitianareo rehetra mitovy. Ka ianao mila mana fotoana tu dis je t'aime à tous tes enfants fa tsy le ray itsany dia ry tenena fa tsy mety foana ny teneny tandremy tsara. Fa zao natonga ny Josefa nahazo fity tamin'Andriamanitra izy ny honoré any Jakob. Ahoana nahafantarana ny honoré any Jakob izy zay zavatra rehetra ka hita nataon'ny frère ka tsy mifanaraka teneny dady tonga dia teneniny. Za zao tena ato misy mihitsy rehefa misy zavatra tsy mety tsy misalasasy dia zao mama mitranga sasany manafona. Za dia mitena anao sory zay toetra zay.
tsy mahasitraka amin'Andriamanitra. Sisa mety ohatran'izay zay ke fijereva amin'ny frère-ny Josefa anazy tiako mpisilelaka amin'ny dada sy neny amin'ny foana betanglasa. Ka rehefa hita zao fa tsy mifanaraka amin'ny teneny dada sy neny tonga dia tsorona miaraka ndao iaraka iteneniny. Fa zazaloa izy ka avy eo tadiavanao varotanareo any amin'ny anina any le mba niteny marina. Aza miray tsy kombakomba tsy mety zany anatin'ny assemblée. Mba mahay mifanandra reto tsy mifanaraka amin'ny tenen'ny paster zany fa stop. Rehefa tsy hainareo mijery azy ndao hoe niara entina any amin'ny paster. Amen. Tokantrano koatra zany. Zavady ohatrana hery kely ve sa? Aloha relaxena kely ndray. Mena pizza kely po. Non, le izy zany azonareo le tenin'Andriamanitra 5 minutes sisa. Azonareo le izy. Zay nahatonga ny Joseph, izy no niherité an'le grande vision, fa rehetra iny nasitraka amin'ny vision ny Joseph fotsiny. Ka ao tokantrano manaovatra ny Joseph, rehefa misy zavatra teneny ray aman-dreny dia ataovy. Manaovy ianao rara, reny zanako kely reny tsy hoe mère au foyer akory dia manabetare fotsiny reo an-trano. Ary manampy ana mihitsy mivadiko amin'izany rehefa hitako selon les capacités, meka responsabilité tsy maintsy manao zavatra. Ahafahany matsapa-teny hoe dada sy neny tsy piasa. Fa zao mila honoré dada sy neny mila manao rara, mila participer amin'ny zavatra rehetra atao an-trano. Manaova rara, aza be famaliana. Fa ianao raha be famaliana ray aman-dreny, manozona no avinao ianao zay. Ataovy izay atonga ny relationnel amin'ny parent enfant milamina tsara, mety tsara. Ao tokantrano zany ray aman-dreny sy ny zanaka, mahaiza mifampitena tsara. Frère et sœur zany mifampikzy. Ohatrany tsy azoko mihitsy dia indray frère et sœur koa famono ohatrany nataon'ny frère-ny Josefa reto amin'ny teny. Zao nge tsarovy tsara fa ozy izy Jesosy hoe meurtre tsy hoe azy tsatoako antsy ianao dia maty. Fa ty vavy ty mbola manao meurtre mihoatra no basy eto tany. Ka zao io teny io mitandrema ohatrany ahoana fomba fiteny resanao amin'ny frère-nao amin'ny ray aman-dreninao. Dia iny ohatrany ahoana mifankatoavanao atokantrano. Mila fifanajana zany fiaina tokantrano. Fanaja amin'ny mpivady, fanaja ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mba hatonga les promesses de Dieu hikorina amin'ny chaque membre de la famille. Ahafahazasenao mahazo an'le fitahiana avy amin'Andriamanitra. Hatonga le fiaina tokantrano ho fiainan-danitra eto tany. Amen. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Samy manosona fa ny tenin'Andriamanitra lasa tonga fanozonana. Zao tsarovy tsara fa ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy mitanao avy anatin'ny fankatoavantsika ny teny dia lasa manozona anao rehefa midésobéir ianao. Azonareo le izy. Tsika rehefa mandeha dans la désobéissance dia iny lasa miantso n'inona fanozonan'Andriamanitra. Au lieu de tokony pour toi le teny dia lasa contre toi. Dia tsarovy tsara ny tantaran'ny Noa. Rehefa mamitoko Noa, reto rakizy mitandremy tsara. Ny paranao tsy parfait. Mety misy taona izy tsy lafaka ny parent biologika antsika ireny azy. Mamy Noa dia zao ny zanany lahy anankiroa, anankitelo. Firy moa zanany lahy tsy tadiko zao. Telo. Nisy anankiray izay se moquer an'i Noa tao anatin'izy ivre. Fa misy anankiray izay naka lamba dia nisaromy ny nudité an'i Noa. Iny mitahian'Andriamanitra fa ry nahazo fanozonana avy any ambavany dadana. Azonareo le fametrahantsika ny ray aman-dreny eo fiainantsika. Ajao izy, honoré izy amin'ny lafiny rehetra. Za tamin'ny vadiko iny nafantarako zany mila mi-honoré. Zay na biologika any ary tsy mba manadino zany. Za mampatonga anay misy taona tsisy dikany ary dia manome cadeau satria nahoana misy rehefa mahazo cadeau zany saotra kineny tahina kindreto za tahiny tompo be. Alleluia, voaka ny mavamama ndray fitahiana ao anaty Jesosy. Ka ohatr'izay le tenin'Andriamanitra ka misy zavatra zany tsy poitra mihitsy ao fiainao raha tsy misy manao action anao misisika. Zay le hoe sisika amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia sisioko tamin'iza vao nafantatra azy dia ny olona miteny be dura be izy caractère. Za koa nge mba dura caractère zany tenao sisio ihany. Sisioko ty mama. Zao zany ndrikitiko mihina. Viens anazy te afika anao mihitsy ny renin'ny France. Alléluia. Satria ohatr'izay le fiasan'Andriamanitra. Proverbe 4, chapitre 3, 5. Salomon dit, j'étais un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Teto nahitako
fa ny sagesse ny Salomon taiza nazahoany azy voalohany indrindra. Taiza ilay izy nisangotry teto amin'ny lohany teto fa niconfirmena tanaty prière ilay izy avy eo ny amin'ny déclenchement ilay izy tanaty prière vao mivoaka tanatiny Salomon zanaka nay an'izany hoe nakatohany dada zany dia iny fils tendre mama no. Tianao déclencher ny teny fikasanao amin'ny fiainanao. Sois un fils tendre avec ta maman, sois un fils pour ton père. Dia zay na tonga ny Salomon nefa izy nana frère fa izy ny fidin'Andriamanitra tao anaty les grandes destinées. Sois intelligent à partir d'aujourd'hui. On est tous appelés à une grande destinée, mais tu veux que cette grande destinée se réalise. Dieu à toi. Amen. Proverbe 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il est destiné. Tiens, demande mamono an'ilay fa ianao mamono an'ilay no tsy fankatoavanao io teny io. Surtout nareo izay manaray aman-dreny pasteur tsy haiko vao maika katoavy dia no aza le zatra dia nenenko eny efa nenene sa mitenanao za manao an'izany tsony mamono jiro ianao zay tonga dia atao tsy hay maty ny jiroko le ty tompo ampangino vavaka rehefa miteny dada nena ndraindraiky izy kizy za koa ndraiky kizy amin'ny zanako fa zao akatoavy fotsiny izy satria ny tenin'Andriamanitra. Amen. Farany amaranantsika azy. Genèse chapitre 48 verset 8. 48 verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit: Qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Zany mampatonga antsika rehefa teraka dia hoentina ny pasteur bénissez nareo parents biologiques fa bénissez ny pasteur koa. Zany mahatonga nareo apprécier anay rehefa makany Madagasikara nareo tendana makany pasteur Rodolphe. Satria na zao rehefa miteraka dia atsoko tanay sy mamanay ty bénissez eo satria hafa koa bénédiction ny bavan'ny ray aman-dreny fa hafa koa ny bénédiction ny patriarche. Satria n'Andriamanitra ray miteny le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Saisissez daholo zay afaka saisisenao. Fitiavanay ho anareo mahatonga nareo mampirisika anay midana mijery pasteur Rodolphe satria na bénissez nareo. Ho an'iny teny fikasanareo izy fa tsy ho ana. Eny mba za koa mba tay fiera koa zany mba niteraka tanao. Fierté nge za mananjanaka zany rety. Izy ny voalohany asinoana zany ray aman-dreninao. Za mahatonga antsika ampianarina tsy hoe mavita tena nge anao fa zao misy zavatra ten'Andriamanitra. Tsy navelan'Andriamanitra maty Israël raha tsy mibenira ny zanaka Josefa tany Egypte. Satria tsy afaka ny se prospérer le teny fikasana tao amin'ny Abraham, Isaac sy Israël nitoy tany amin'ny Josefa raha tsy mibénissé ny dada Israël aloha. Ka zao misy zavatra be da be déjà sasany tsisy akory ambony lohany. Dia misy indray tangohiny eto satria tsy mankatoa io teny io. Dia misy indray le ray aman-dreny misy amin'ny teniteny foana manala an'ilay izy. Bénis tes enfants. Iaraka hitsangantsika hanamarana ny fotoana. Amen. Iaraka hivavaka tsika. Ranay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Sotranao zay Tompo tamin'ny teninao androany zay tena fantatray tokoa Jesosy fa ambadiky ny teninao daholo ny fataterany fiainanay tsirairay avy. Tompo misotranao zay androany ny amin'ny fampahafantaranao anay zany secret ny mila apetraka zany hoe mila zay mikolokolo ny fifandraisanay ao tokantrano fifandraisanay ao anatin'ny fiangonanao anatin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Jesosy mivavaka zay raha ohatra ka nisy fifandraisan'ny ray sy ny zanaka tao anatin'ity assemblée ity ka tsika ny tedaviny satana ampitehana noho tsy fahaizanay na ray aman-dreny na zanaka tsy nay niambina dia fonanay eto anatrehanao Jesosy avy any Nazareto. Ary ho anay zay ray aman-dreny ray raha ohatra ka nisy teny fanozonana na teny ratsy mety sendra tao anatin'ny fahatezerana Jesosy mivoaka ka mety nanozina ireo taranakay androany Jesosy mangataka fifonana aminao zay mba ahafahanao manapaka an'izany fanozonana zany tsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny zanakay sy ny taranakay. Amin'ny mahazanaka anay koa Jesosy mangataka fifonana aminao zay tamin'ny fotoana zay mety nitenenanay ratsy an'ireo ray aman-dreninay, tamin'ny fotoana zay mety nanehonay tsy fanajana tamin'ireo ray aman-dreny zay napetranao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Tompo mifono zay
tena diso zay Jesosy avy any Nazareto fa tsy hoe olona akory no tsy nakatoavinay fa ny teninao mihitsy no tsy nakatoavinay. Jesosy mangataka aminao zay zay fitiavanao zay. Ianao Jesosy dia nanana relation parfaite tamin'ny Andriamanitra ray. Ary Andriamanitra ray koa tena nanana relation parfaite tamin'inao zanaka. Tompo mangataka izany fitiavanao zany zay ikoriana ao anatin'ny tokantranonay tsirairay avy sy ao anatin'ity assemblée ty zay tsisy ahafahan'ny Satana ho sombaina tsony fifandraisany ray aman-dreny sy zanaka eo amin'ny tokantranonay sy eo amin'ny ministère izay misy anay. Ny ampianary koa izay ray aman-dreny tompo anana fahendrena ahitaizana zanakay sy ahaneho ny fitiavana mitovy amin'izay zanakay izay nomenao anay. Satria ianao dia Andriamanitra izay tsy manavaka fa Andriamanitra tianao daholo izay rehetra. Ka ampianary zay tompo ahaneho izany fitiavana mitovy izany amin'ireo zanakay mba ahatonga ny esprit de fratricide tsy ambinina eo amin'ny taranakay ary tsy ambinina koa anatin'ny Ecolesinay sy anatin'ny assembléanay. Fa oka tompo ny fitiavanao no apitsoaka ny esprit de rivalité, apitsoaka ny esprit de jalousie Jesosy avy any Nazareto fa tokantrano feno fanambinanao ny tokantranonay tsirairay avy, tokantrano feno ny sitraka ao tokantrano tsirairay avy. Tompo ireo teny fikasana rehetra izay eo amin'ny fiainanay tompo apetrao eny am-bavany ray aman-dreny izay napetranao eo amin'ny fiainanay. Tompo ampianary izay ayame amin'ny vavanay mba hahatonga anay tsy hanozina ny zanakay, tsy hanozina ny ray aman-dreninay, tsy hanozina ny anadahinay sy ny rahavavinay izay napetraka ao amin'ny fiainanao. Tompo ampianary foana zay ay andeha anatin'ny fitiavanao izay aseho anay ao anatin'ny fakatoavana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Apetra vetivetika ary aloha. Vetivetika fotsiny le temps miomana ny ariariana ho an'izay ireo mbola tsy vita fanasa-tongotra dia fitainareo efa avy eo. Fanasa-tongotra fifamelan-keloka dia mila atao le izy. Zavatra ohatrany hoe tiako hiverenana kely vetivetika fotsiny ny amin'ny resaka hoe mihonore ray aman-dreny. Tamin'ny hoe tonga taty à France zany ohatra izany dia sy hoe vavolombelona kely koa ngamba le izy tamin'ny hoe natsangana amin'izay zany ny Sekoly. Hoe izy any anao ny Sekoly ny famille dia nitenen'ny fanahy masina hoe izy ny anao izy mitarika an'ilay Sekoly ny famille. Dia ntatao anatiko voalohany indrindra dia hoe ny famille koa ary mbola tsy mandeha amin'izay laoniny ka ahoana ny anaovany an'izay zavatra izay. Dia kaikinao hoe tsy ianao manao an'ilay izy. Fa tonga dia nampahirezin'ny fanahy masina hoe ao anatin'ny Sekoly dia sady manamboatra le olona ny manamboatra ny assemblée. Zavatra tiako ampahirezina anareo dia izao, tsisy tanteraka tsika fa Andriamanitra no misoccupe antsika. Un Thessaloniciens, raisin l'autre fotsiny un Thessaloniciens 5, 23, 24. Efa hainareo le izy. Andriamanitra no ekinantsika amin'ny fanahy masina. Dia avy eo ndray mitondra-mbavaka zany sotra izany dia niteny indray pasteur Rodolphe hoe izy izy ny ataoko reny any Paris. Tsy ahoana ary. Eo anivon'ny zanaka ary izy ohatrany tsy reny tamin'izany. Ahoana ary ny ahatonga an'izany plasy zany. Fa izao ny zavatra tena ataoko hoe secret apetrao amin'ny fanahy masina tena kaikinao. Ianao tsy afaka manao ninina. Ianao tsy afaka manova toetra. Fa ny fanahy masina afaka manova osy tonga ondry. Amen. Fa tena zany tena tsoroko anareo mihitsy zany na ny tokantranonay na ny fiainam-piankonanay tena miankina tanteraka amin'ny fanahy masina. Izy nisy fotoana nisy toetra tsy zakany taty amiko. Niezaka nanamboatra izy dia tadidiko tsara mihitsy izy afaka mijoro vavolombelona. Tsy teneniko anareo ilay fa niteneny mihitsy. Ianao izy tsy mety miova mihitsy ty toetranao ty. Dia za moa zany atao anatiko ato meo izy tsy possible ho vitanao mihitsy le izy. Tena kaikinao jereo mihitsy ny masona. Zay mahatonga le izy tsy mety. Ro vao ny hafa ny tetavinao iova, tsy iova mihitsy ny io. Tena tonga dia assuré à 100% tsy modira anareo tsy vitanao io satria tsy ianao le izy.
fa Jesosy no manao an'ilay izy. Marina ve zany sa tsy marina? Avy eo ilay izy tsy hitantetỳ amiko, dia nazary ohatra ny tsy nahatsapa an'ilay izy akory hoe niala ilay izy, lasa niova ilay toetra. Satria plus ianao miexige amin'ilay olona, plus ilay olona mihamafy. Marina zany sa tsy marina? Samy efa nanao daholo tsika ireo, aza miteny mihitsy ianao hoe tsy marina, nanao koa ianao. Satria ianao tianao ohatra anao ilay izy, ary ohatranao daholo ny olona mauvais. Marina zany. Ianao ny mahazaka anao e. Za tsy zakanao ny toetrako, ary ny toetranao koa tsy zakako, raha mandeha araka ny mahaolona ianao sy ny herin'ny tenanao ianao. Zany ny antony sekoly reto, tena tsoroko anareo mihitsy, zany ny antony sekoly. Ary afaka mijoro vavolombelona zany daholo ngamitsika tsirairay avy ireo, fa tsy manefy tena ianao ary fa te feny teny ianao mba ho tonga tahaka an'i Jesosy. Zay ilay Ephésiens 4:11 iny. Tena marina zany. Ka raha ohatra ka resaka hoe fitarainana momba na toetrako na toetrany, ne vous occupez pas, mandoli. Tonga dia tsoroko eto, mandoli. Moi je m'occupe de ma femme, elle s'occupe de moi. Fa aza mieritreritra mihitsy hoe ianao ny anaovan'ny toetrana na ianao ny anaovan'ny toetrako. Tsy possible. Tsy possible. Vavaka atao tena kaikanao, vavaka atao. Vavaka ny ilaiko. Vavaka ny ilaiko, vavaka ny ilainao. Mahatonga ny zanaka lasa mano ray aman-dreny vavaka, fa tsy mifikapohanao azy. Plus kapohanao plus mandeha. Raha kapohana tsy ampahendrena ny resahako fa raha kapohana ampieritrretana manantona anao foana izy. Za mahatonga ny zanantsika bedesinao izy 5 minutes après, papa, maman. Fa le kapohana tsy ampitiavana manao fugue. Tsy hita, aleony makany amin'ny namana, aleony matory any amin'ny havana. Satria kapohanao satria tezitra fotsiny ianao. Fa raha kapohana ampiheverana makany aminao foana io. Discernement momba fomba fibedesana foana zany zavatra zany. Ary ny kapoka eno tsara ty tena kaikinao eno tsara. Ephésiens 6 verset 16. Ceinture de vérité. Ny fikapohana dia amin'ny alalan'ny vérité. Ny zanaka tiana dia tsy maintsy tenenina ny vérité. Ary ny fikapohana tsy zara hikapoka ny zanak'se isy amin'ny vérité, amin'ny kapoka amin'ny tena vrai fekibo, mijoro se tonga dia tezitra amiko ary manana droit se, fa tsy afaka mikapoka azy. Marina zaza tsy marina. Dia raha ohatra ka olona tao amin'ny assemblée ve teneniko, dia tsy manana droit ve za hiteny, na izy koa tsy manana hiteny, manana droit mihitsy zay. Fa raha olona ny ivelany mitenenareo, dia zay no mitenen'ilay olona hoe aza tenenina izy, na dia pasteur ary. Zany mahatonga ny tanareo ohatrany hoe les prophètes reny na prophète efa mahery be reny mbola miera ty aminay izy, nefa zay pasteur mbola kely ty, tena ataoko koa mihitsy kely miera izy, afaka manao amin'izao ve za pasteur? Tamin'ny voalohany agaga dia avy eo nefa nampianarin'i Jesosy hoe sous autorité anareo le assemblée tsy maintsy miera aminareo izy. Alléluia. Mangataka aminareo vavaka fotsiny izay mivady, izay koa mitondra mbavaka anareo. Raisa mpitiavana daholo le izy, aza tonga dia raisina foana. Zanaka reo vao mandray hoe avy amin'ny ray aman-dreny kritika, mila mitandrina tsara fa ao anatin'ny adolescence spirituelle, mila mitandrina. Fa eo mihitsy ny fidiran'ny satana tsehatra mikase le parents sy enfants. Ianao ne tsy mila an'izay tsony, zay le niteny moma teo, sy ianao ne efa manana mifanahy masina. Marana koa azy. Ianao nefa manana mifanahy masina, tsy mila ampianarin'olona tsony. Olona ny tenenina eo fa tsy ampianarin'ny ray aman-dreny. Olona sy ray aman-dreny tsy mitovy. Ny ampianarin'le hoe olona, monde mampianatra anao hoe ohatr'izao ny nisiany tany aman-danitra. Verina kely teo le gaginareo tamin'ny hoe Adamaseva rery ihany tsisy fotra. Raisonné gagabe nareo ohatrany efa nitenenina anareo zay zavatra efa gagabe indray ohatrany tsy tadidinareo. Luc 3:38 speed. Nanao lista ny arbre généalogique ny Jesosy Luc. Dia amin'ny acte Luc 3:38 qui était fils d'Enos, qui était fils de Seth, qui était fils d'Adam, qui était fils de Dieu. Dieu nefa c'est pas un homme. Rehefa nanamboatra ny Adama sy Eva izy dia tamin'ny alalan'ny inona? Tamin'ny alalan'ny vovoka. Dia iny nasiany aina. Au Matthieu 1 ty va vao mafalo aso anao.
Matthieu 1 verset 16. Misy 14 génération, 3-14 génération dia tonga eo amin'ity Matthieu 1 verset 16 raisoaingana. Nisy zavatra tsy mbadika ambony ambany naverin'Andriamanitra miloniny amin'izay ny fahateraham-baovao. Ozy izy momma teo hoe izay mivoaka vao anaty kibo dia tsy maintsy misy foatra, misy tadipotra tapahana. Vaovao mafaly misy tadipotra vaovao amin'izay ivoahana ary tokony ivoahana, tsy maintsy tera-baovaonao. Tena kaikinao tsy maintsy tera-baovaonao. Matthieu 1,16 dia mitsangantsika vavaka. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voaka vao anatin'ny kibo Jesosy, mbola nisy foatra. Nisy foatra Jesosy. Nahazony an'ilay malédiction, mivoaka avy any amin'ilay tsisy foatra, antsoina hoe Adam. Fa mivoaka vao amin'ny Jesosy amin'izay, tsisy foatra intsony, fa foatra spirituel. Misy zanaka spirituel, Christ. Après un Christ, tsy nisy tena intsony. Vakio, Matthieu 1:1-16 dia ho azonareo tsara izay. Amen. Mitsangantsika marana amin'ny fotoana dia miomanareo ho sasana tongotra any amin'ny farany. Vavaka ianao dia isory Andriamanitra fa ao anatina bonne famille ianao ao anatina bonne famille ianao famille du Christ. Tsy famille an'ny HVKL andresako eto, iny mbola apart iny, fa famille du Christ aloha. Dia misy ray ao tena mianao. Vavaka ianao sandratany tananao dia tena tsory. Dado, teneno izy dado, tena tsory Andriamanitra dada. Zay hoy Jesosy rehefa vavaka anareo dia teneny hoe père. Rehefa sory izy. Raha amin'ny anara-merin'i Jesosy tena misaotra anao fa rehefa manandran-tanana aminao dia mitsotro foana ianao. Tsy mikapoka ianao, tsy milako ianao fa mitsotro ianao. Rehefa misy zavatra tsy mety dia miteny ianao, amboarinao. Tsy méchant ianao. Tena tsy méchant ianao. Raha ohatra ka misatia fa mananatra kay ianao, mampianatra ianao mba ahafahako mampianatra ny taranako ihany koa mba hoendry. Jesosy zao mahatonga ny taranaka maditraka dia satria tsy mahazo instruction avy amin'ny ray aman-dreny izy. Mahatonga ny zanaka maditraka dia satria tsy manaja ny rainy izy ary tsy mitia ny reniny. Fa misaotra anao amin'ity assemblée ity fa ampianarinao na ny ray, na ny reny, na ny zanaka. Zanaka akatony ray aman-dreny ary ny lahy natao ity amin'ny vavy ary vavy natao ananja ny lahy. Misaotra raha eo ary benisiko amin'ny anaran'i Jesosy, votsorako ny promesse ho an'ny assemblée ray manontolo hatrany amin'ny kilongasik'olona ka hatrany amin'ny kely indrindra, ka hatramin'ny reny, ka hatramin'ireo zazavavy, ireo tovavy, ireo jeune homme, ireo père, mba ho tonga hatramin'ny destiné an'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hisy aly eto ambonin'ny tany izy ireo raha eo raha tsy efa mahatotosa ny sitraponao, volonté anao. Votsorako zany ary décréteko zany androany amin'ny anara-merin'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tahin'i Jesosy tompoko.